eo amin'ny tontolon'ny fananantany kosa sara no anoizantsika ny fampalalam-baovao mahakasika ny raharaha anatin'izay sehatra izay natomboka androany ary ahatra 7 volana ny fanamafisana ny politika ny fananantany malagasy tanjona ao anatin'ity politika ny fananantany ity moa ny amaritana lalàna mifanaraka amin'ny etaeta ny vahoaka malagasy ka ialana amin'ny aditany museo amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ravaka Andriamanala sy Mamy Shira Samuel Etrandy. Ny valopolo isan-jato ny tany malagasy dia tsy voatrandraka na tsy ampy ny fitrandrahana sy ny fanajariana azy. Ny 1 isan-jato ny vahoaka dia monina amin'ny 2 isan-jato mihitsy ny velaran-tany malagasy. Izany no midika hoe ny filoha Rajaonarimampianina fa hery iray ahafahan'ny Madagasikara mandroso ny fananana velaran-tany malalaka mbola azo trindrahana tsara. Io ny fanambarana nataony mandritra ny atrikasa sy fanamafisana ny politika momba ny fanambatany androany teto amin'ny ministera ny raharaham-bahiny anosy. Ny fatsapan'ny indrindra no nahatonga ny Madagasikara miroso ny fanantanterahana ity atrikasa ity izay mifampitohy amin'ny fanavaozana ny politika ny fananantany izay efa natomboka tamin'ny taona 2010. Fanombohana ny dingana irosoana famolavolana ny politika ny fananantany vaovao no natomboka androany ary aharitra 7 volana izany. Fanarahan-dalàna izay famerenana ny filazana ny lalàna izay efa misy momba ny fananantany dia zao atelier atao zao zany lancement moa tsy le izy io tsy vitandroany fa processus izy président dia hijerevana irana izay tokony fanavaozana izay hijerena ahoana ny tena politika itondratsika fananantany satria arena lehibe atsika io ary tena tandraritsika satria fantatritsika zany resaka tamin'izany antsika malagasy. Nefa tsy maintsy mametaka an'izy dia ho hery lehibe io eto mampandrosa Madagasikara. Amin'ny fomba anaovana izany dia misy ny politika tanàn-dehibe, misy ny ambanivohitra dia zay no arafitra zay. Ary ny olona rehetrarehetra mandray anjara amin'izany na ny société civile na ny fanjakany bailleurs de fonds sisa dia hiara-metraka an'izay politika izay ahafahana mba ho politika foncier zany mamaly ny etaeta atsika malagasy ho an'ny fampandrosoana Madagasikara. Zay ny tena tanjona amin'ilay izy. Misy moa ireo asa vita tao anatin'izay 7 taona nanaovana ny fanavaozana ny politika fananantany izay. Misy araka amin'ny 7% ireo borao ifoto fananantany nisokatra ary tamin'ny fangatahana karatany maherin'ny roetsy dia manodidina ny 2 hetsy ny voazary. Ny fialan'ny MCA tamin'ny taona 2010 nefa dia ny 530 tamin'ireo borao ifoto fananantany ihany sisa no anontana araka ny teknolojia amin'izao fotoan'izao. Amin'izao fipetrahan'ny Repoblika Faefatra izao andrasana ny fifehezana ny sehatra fananantany izay fanolotra iray entina manarina ny sehatra ara-toe-karena sy mitondra ny fampandrosoana firenena hoy ny talohan'ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara. Manamafy kosa moa ny filoha Rajaonarimampianina teto fa tsy mikasa ny varotra tambazana ny fitondram-panjakana. Okizay ty adevitra voizina mampiady vahoaka ity. Tsy niresaka an'izany mihitsy izahay momba ny tanina fananantany tamin'ny dianay teo. Zavatra fampahafantarana ny rehetra fotsiny hoe zao ny habe amin'ny Madagasikara zay dia vonona ny ampandroso ny fambolena ao anatin'ny velaran-tanina izy mbola betsaka. Raha misy ny azahoana misy fiaraha-miasa dia atao zany. Fa le mivoy an'izany tompoko dia zavatra sady mahamenatra no mamoehitra zany zavatra zany efa namaly ohatra mbola eniko mitoy ihany le izy zay ny tenenisy teo hoe dia asakasaka izay mbola manohy an'izany resaka zany. Tsy ahifina nahatonga resabe ny fiainan'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny mpanjara Israelianina tany Israely ny fiandohany tsy volana Jona ity. Fiainan'izay mijanona tamin'ny fanakalozan-kevitra izay fomba ahafahan'ny Madagasikara manatsara ny sehatra ny fambolen'izay ihany.